raha ny fanadihadiana teo moa dia nambe-efapolo taona ity lehilahy izay maty voatifitra ity rehefa mpitandro ny filaminana misotro ronono. Bala roa moa teo amin'ny lohany ary ny iray kosa teo amin'ny tratrany ka nitarika an'izay fahafatesany izay. Mbola ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay ihany, olona roa indray no voasambotry ny avy ao amin'ny 6e section brigade criminelle Tetsy Ambohijatovo teo ampamarotana fitaovam-piadiana ny zoma lasa teo. Araka ny fanadihadiana dia lehilahy mitondra ny galona commandant retraité no anisan'ny mpivarotra ary vehivavy iray izay vadina manamboninahitra ambony. Colonel kosa no mitady ny vidy no mitady mpividy. Melohin'ny lalàna ny fitazonana, famarotana ary ny fampiasana fitaovam-piadiana tsy misy alalana tahaka ireto olona roa tratra izay voasambotry ny 6e section brigade criminelle Tetsy Ambohijatovo ny zoma lasa teo. Araka ny fanazavana azo tamin'ny polisy pirenena amin'ny sahana Anelika Behivava dia teo ampamarotana ireo fitaovam-piadiana ny voasambotra. Fatra tamin'izany ary fa anisan'ireo basy tsara indrindra ireto tratra ireto. Ireo basy ireo dia ny anankiray revolver marika Colt mitondra ny laharana F91 757 miaraka amin'ny bala 9 mm efatra. Lotissement SFI 81. C'est un lotissement de balan les revolvers vita frantsay izy io. Dia raha mahakasika an'ilay les basy faharoa pistolet automatique Mark 35 modèle 1935S calibre 765 izay nahitana bala fito. Araka ny fanadihadiana izay natao dia teo amin'ny 9 hetsy iray tapitrisa ariary sy 4 hetsy iray tapitrisa ariary no saika marotana ireto basy ireto. Olona tsy mbola fantatra tao anatin'ny tambazotra mpivarotra fitaovam-piadiana ireto tratra ireto araka ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Ka araka ny fanadihadiana natao tamin'izy ireo dia amin'ambara ny fa efa ela no nanany ireto basy ireto ary efa maty ny olona nividanany azy tany Ambalavao. Lehilahy mitondra ny galona commandant retraité ity lehilahy izay voasambotra ity. Vehivavy vadina manamboninahitra ambony colonel no mitady mpividy. Natolotra ny fitsarana androany izy roa ireto ary mbola mitony fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity.